Miarabantsika tsirairay avy indray izay mpanaraka tsy tapaka nyity fandaharana ity tonga eto amin'ny fandraisana ny mofonaina amin'ity maraina ny alarobia 4 ny volana jolay ity indray isika. Sotran'Andriamanitra trano isika satria avy amin'ny tombontona ary koa ny fofonaina mahavelona. Ny irina ity am-piandohana dia akasika ny foamam-pananao any teniny ary hiasa eo amin'ny fiainanao ka hitondra soa, hitondra famelombelomana sy fanantenana hatrany. Melohan'ny idirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra mpanjakanay tsara indrindra, velom-pisaorana anao izahay fa mbola afaka miantso anao amin'izao maraina izao. Misaotra anao ihany koa izay mbola manome fanantenanao anay ary tsy vitan'izany fa tsy mitsahatra ianao mijery izay mahasoa anay, miaro ny tombontsoa anay ary koa manamafiorina anay aminao mba hahafahanay mandroso mandrakariva amin'ny fahamasinana. Izay tsirairay avy izao dia maro ny te handinika ny teninao, te hianatra ny teninao ary te halalanao bebe kokoa, hiroso hatrany eo aminao, koa mangataka aminao mba hitsidika ny isa-tokantrano amin'ity maraina ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ilay fanekena vaovao. Nalaina amin'ny Hebreo 7:1-12 manao hoe fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Amen. Nijanona ny fanompoam-pivavahana izay nanondro an'i Kristy, nitondro ary nitodika ho ao amin'ilay tena sorona ho an'ny fahotan'izao tontolo izao kosa ny mason'ny olona. Tapitra ny asa fisoronana teto an-tany, mijery an'i Jesosy kosa isika, ilay mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha-famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny any abela. Tsy mbola voaseho ny lalàna makany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany koa ny tabernakely voalohany, fa Kristy kosa ho zezon'ny Hebreo rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Hoy hatrany ny Hebreo 7:7 koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Na dia natao esorina tamin'ny tenipoly teto an-tany ka hafindra ho any an-danitra aza ny fanompoam-pivavahana, na dia tsy ho hita amin'ny mason'ny olombelona aza ny fitoerana masina sy ny mpisorona bentsika, dia tsy hisy fa tiantoka ho an'ny mpianatra. Tsy akory izany, tsy ho tsapany fa atapaka ny firaisana ary miena ny heriny noho ny tsy maha-eo ny mpamonjy. Raha manao fanompoam-pivavahana any amin'ny fitoerana masina any ambony Jesosy dia mbola eto amin'ny fiangonana eto tany izy amin'ny alalan'ny fanahiny. Nomeny mpanao fanompoam-pivavahana ambany kokoa ny fahefana, fa ny fanatrehany mitondra aina kosa dia mbola eo amin'ny fiangonany. Hoy ny Hebreo 4:4-12 koa satria isika manana mpisorona be lehibe dia Jesosy zanak'Andriamanitra. Aoka isika hiazona ilay efa nekentsika fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra amin'ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Aoka isika natona ny seza fiandriana amin'ny fahasoavana, amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izao andro mahoro izao. Amen. Eo aminao tokoa ny izany teny izany, tsarovy fa efa vitan'i Kristy tokoa ny fanompoam-pivavahana ny amin'ny fisoronana. Izy ilay zanak'ondry izay novonoana ary nisolo ny fahotantsika tsirairay ka tsy misy tokony hatahorantsika intsony amin'izany fa efa vitan'ny rany Kristy tokoa isika. Ny any dingana tokony ataontsika ankehitriny
dia ny manavao ny fanolora-tena mandrakariva amin'ny Kristy, ka isan'andro izay ananantsika dia aoka iaety ary iaety hatrany ny fifandraisantsika aminy. Arakaraka ny mahety ny fifandraisantsika aminy dia ny fanahin'ny masina ny amolavolantsika mandrakariva mba hanakaiky an'ilay mpamonjy atsika. Mbola tsy tonga lafatra isika, mbola manota isika, mbola manao fahadisoana isika, kanefa kosa ilay mpamonjy atsika dia manome ny hery rehetra sy ny fahaiza-manao mba ahafahantsika mandresy ny ratsy. Aoka isika tsy hanaiko voataona any amin'ny ratsy, fa aoka mba ho fitarihana ho an'ny sasany hanao ny tsara mandrakariva, na izao rehetra izao na ny iray tanàna aminao efa mirona amin'ny fanaovana ny ratsy, ianao kosa mifidiana ny hanao ny tsara mandrakariva, ary aoka haka tahaka avy aminao mba hanao ny marina mandrakariva ny hafa, satria fantany fa ianao efa nifidy an'i Kristy ary Kristy ihany koa efa nifidy anao mba handova ny fiainana mandrakizay. Amen. Raha ny masina tsara indrindra izay any an-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Mangataka aminao izay Tompo mba hiasa eo amin'ny fiainanay mandrakariva ianao, ka mba ho vavolombelonao tokoa anie izay ety amin'ny faritra misy anay ity, ety amin'ny ankohonanay, ka mba ho fampihavanana ny hafa ary fampiverenana an'ireo izay efa tao ambalanao, mba hiverina indray anaraka ny fahamarinanao, ka raha tsy ho ela raha ho avy tsy ho ela any amin'ny raha ny lanitra ianao dia efa mihina aminao izahay sy izay nofidianao rehetra, ka ifampiarahaba tonga soa ety amin'ny toerana izay nofidianao anay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Savior.